Ry havako malala ao amin'ny tompo ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miandry ny tompo amin'ny fahamasinana. Miandry ny tompo amin'ny fahamasinana. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Ato amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Petera toko voalohany, ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahasivy. Miandry ny tompo amin'ny fahamasinana. Ity epistily nosoratan'i Petera ity dia tsy hoe epistily katolika na epistily nosoratana ho an'ireo mpivahiny maneran-tany tany amin'ny faritra Azia fotsiny, fa nambara koa fa epistily nosoratana ho an'ireo olom-boafidy, ireo izay nohamasinina. Tsy nosoratana ho an'ny jiosy ihany, fa nosoratana ho an'izay resy lahatra ny filazantsara ny Kristy, ka efa nandray ny fanamasinan'i Kristy tamin'ny nanombohany ny tenany tamin'ny hazo fijaliana, ny nahafatesany ary ny nitsanganany tamin'ny maty. Izany dingana nataon'i Kristy izany arak'izany no antoka ahazahoany mino ny fahamasinana, ary zany fahamasinana azony mino tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany no iandrasany ny fiavian'ny tompo, iandrasany ny fiavian'ny mpamonjy. Hitantsika miverimberina eto amin'izao mofinaina izao ny anjara toeran'i Kristy lay nanamasina ny fiangonana, lay nanamasina ny mpino. Hitantsika ohatra eo amin'ny andininy faharoa fa io Kristy io no nifidy ny olom-boantsony, ary io no nanamasina tamin'ny namafazana ny rany Jesosy Kristy ho ny voalaza eto. Rehefa toizantsika ny vaky teny dia mbola io Jesosy Kristy io ihany no mahatonga antsika ho ateraka indray, amin'ny andininy fahatelo, isaoran'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika, izay niteraka antsika indray, izay mandray izany fahaterana indray tao amin'i Jesosy Kristy izany no manam-pahamasinana, ary izay manam-pahamasinana no afaka miandry sy mitsena amin'ny fitoniana ny fiavian'ny tompo. Io Jesosy Kristy io no nanangana atsika tamin'ny maty, ka mamelona fanantenana velona ao anatintsika araka ny voalaza eto. Noho izany dia mbola tsy maintsy io Jesosy Kristy io ihany no handray atsika sy hitsena atsika any amin'ny voninahiny rahatrizay. Ho ny voalaza hoe amin'ny isehoan'i Jesosy Kristy, izay na dia mbola tsy hitanareo aza dia tianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza dia iravoravoanareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra, mandray ny antony finoanareo teny famonjena ny fanahy. Ry havako malala ao amin'ny tompo, io Jesosy Kristy izay manamasina atsika io no ivon'ny fiainana kristianina, io no ivelomantsika ankehitriny, io no ananantsika fanantenana, manorina ny fanantenantsika ny amin'ny ho avy. Izy no ananantsika ny fahamendrena sy ny fahamasinana, ny fitiavana, iainantsika sy hitsenantsika ny mandrakizay izay efa nomaniny ho antsika. Ry havako malala, ry kristianina havana, ianao ihany koa dia efa nandray izany fanamasinan'i Jesosy Kristy izany, efa nandray ny famafazan'ny rany Jesosy Kristy
ka efa manana anjara amin'ny fahamasinany raha teo. Zany no nyteneniny hoe efa mahadio raha teo ianareo noho ny teniko. Noho izany manana ny fahamasinana izay ilaina sy takiana hitsenana ny tompo sy hiatrehana ny andro avy isika. Fa manafatra antsika kosa ny soratra masina mba tsy hahatonga antsika hifandray tendro na hanaisitra ny fahamasinana izay efa ao anatintsika. Tsy hahatonga antsika hifandray tendro amin'ny fahalotony izao tontolo izao ka hanala ny fahamasinana izay efa azontsika. Be dia be ety amin'ity izao tontolo izao ity ny pentina maro samihafa izay mety handoto ny fahamasinan'ny mpino. Anjarantsika no mitandro tena sy miaro tena eo anatrehan'izany. Anjarantsika no mihevitra mandrakarivany amin'izay hahatonga antsika ho sarobidy hatrany eo anatrehan'ny tompo. Aokary, ho masina mandrakariva isika, ho mamy sira eo amin'ny fiarahamonina misy antsika. Eny, aoka mba hatoky an'ilay Jesoa izay efa nandray antsika raha teo. Dia Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Sarobidy aminay loatra Andriamanitra ny asanao tao amin'i Jesoa Kristy izay nanamarina anay, nanadio anay, nanamasina anay. Ary ndreto izay maneho eto anatrehanao ny fahavononanay hiazona mandrakariva izay efa nomenao anay. Ahatonga anay ho fanasina sy ho fahazavana. Ahatonga anay mba ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanjakanao. Amin'izao farany herinandro izao, mitondram-bavaka ny fanomponay, mitondram-bavaka ny tokantranonay, mitondram-bavaka ny ankohonanay tsiraray avy, mitondram-bavaka ry Andriamanitra eo ny mpiaramonina sy ireo izay rehetra mifanerasera aminay mba hahatonga anay hanana ny fanahy fahamasinana, hifandray tsara, ho mendrika ny voninahitra ao any aparany. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Misaotra Andriamanitra. Amen.